Itondra vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa indray ao anatin'ny hetsika la grande braderie ny Jika Group. Ny ahafantarana Jika Group moa dia ny mpanjara ilay fetanana majika na ny power balance no ahafantarany maro azy. Eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina zany no ifanome fotoana ny mpanjifa indray ny Jika Group. Vidina amin'ny vidiny mirary 523 ariary ity tensiomètre médical ity izay afaka hijerena ny tosi-drà. Mahakasika ny fehitanana kosa dia raha ohatra ka simba ilay fehitana nefa novidiana dia entina eny amin'ny grande braderie ary afaka soloina ka mitondra vola R1 ho tsandan'izany. Ho an'ireo mpanjifa ho tonga eny an-toerana kosa dia raha mividy fehitanana iray dia mahazo anankiray maimaim-poana. Mandritra ny 5 andro ny hetsika grande braderie manomboka ny 9 ka hatramin'ny 13 ny volana desambra izao ka ny Jika Group no mpanohana ofisialy ny hetsika izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Ya ny Jika Group zany dia mikarakara hetsika amin'ny la grande braderie de Madagascar amin'ny 19 ka hatramin'ny 23 desambra. Hetsika lehibe no karakaraina amin'io ary hetsika tokana sady hetsika farany momba ny power balance ho an'izay mbola tsy nahazo sy ho an'ireo izay efa manana ka te hahazo vaovao ihany tean'olo zany. Dia entanina zany any amin'ny faritra hiakatra eto Antananarivo satria dia tolotra mirary dia mirary tokoa nataonay amin'io. Voalohany indrindra bogof le izy buy one and get one free zany hoe mividy iray ianao dia mahazo anankiray. Amin'ny vidiny fividiananao azy eny amin'ny tranombarotra voatokana sy ny pharmacie mpiara-miasa ihany. Dia faharoa ho an'izay efa manana power balance na efa simba eo na efa niasa na mbola tianao hosoloana fotsiny dia ampisehoanao eo amin'ny comptoiran'ny Jika Group eo amin'ny braderie ny power balance anao dia mahazo power balance vaovao ianao amin'ny vidiny R10,000. Noho izany dia isy ny tombola izay atolotry ny Jika Group ho an'ireo mpanjifa ny fehitanana ireo ka fiara telo no hosariana ary isy ihany koa ny fandehanana any ampita ka etoana avokoa ny momba izany. Marihana fa efa nisy ny fifampiresahan'ny talen'ny Jika Group tamin'ireo orinasa tany ampita sy teto an-toerana mahakasika ity vokatra vaovao ity.